ao anatin'ny fiteniana ny voalohany taona izay ihany moa hiakatra antsehatra ilalatsiana sy ny tarika izay mandritra ny alina lanonana izay tanterahana eny amin'ny centre de conférence internationale eny Ivato amin'ny faraka amin'ny telopolo ny volana desambra ao avy izao réveillon mahafinaritra tokoa ny andaozana ny taona 2024 mandritra ity hetsika izay iarahan'ny Red Islandine sy ny Miritska production mikarakara ity ny tatitra mikasika an'izay Lovera Manantsoa sy Tsiry Rakotoarsan. Anafanany alpilanonana ho fanaovam-belomany taona 2024 ilalatina sy ny tarika izay amin'ny 12 desambra ho avy izao etsy amin'ny centre de conférence internationale itsy Ivato. Fampisehoana tsy manam-paharoa satria sady mamarina ihany koa ny fiakarana tsehatra ataon'ny lalatina noho ny fandalovany eto Madagasikara. Nampanantena kosa ny mpanakanto Rotota di lalatina Sinary avy amin'ny tarika izay fa anomeny tsara indrindra avy aminy mandritra ity seho iray ity. Ny Red Islandine sy ny Miritska production no mikarakara ty fampisehoana miavaka ity. Toy ny fandalovana-lalatina eto Madagasikara zany dia misy fiarahana amin'ny farantaona fiarahana amin'ny tarika izay karakarain'ny rena business sy ny production zavatra iso moa dia misy fisehoana latina misy fisehoana tarika izay misy ny fiarahatra reo dia misy koa ny fampandisana iarahana tarika tsy tany manasatsika rehetra to. Nanamarika kosa ny Red Islandine fa omena fahafapo ireo mpilanonana mandritra io alina io. Isy ny buffet gastronomique izay ahitana karazan-tsakafo azo isafidianana somatsara, ny boisson soft à volonté arahina champagne, ny gâteau de réveillon ary ny vary amin'anana amin'ny mangiran-dratsy. Sa